Ny asa indraikentan'ny TNMF dia ny ampivondronana an'ilay mpiantsehatra ny fifidianana mba ahafahana mifampizara ilay fampitam-baovao voalohany indrindra ao anatin'izay. Eo ihany koa ilay hoe mba ahafahana mijery ihany koa ilay lesoka sy mijery ny zavatra tokony ho harenina ao anatin'izay. Dia eo ihany koa ny ahafahana ny mijery ny mametraka an'ilay hoe tany-ketsa. Ny tany-ketsa moa zany ao anatin'iny dia ilay hoe ahoana ny ahafahana mametraka an'ilay isy mpiantsehatra indray ao aorianan'izay rehefa mijoro ny mpiantsehatra, zany hoe mba manana relève zany tsika tsy rairay avy ao anatin'izay hoe reto ny teo dia rehefa avy indray dia misy miova indray ao aorianan'izay ao anatin'izay. Zay zany anisany hoe tena tanjony ny tambazotra ao anatin'iny. Eo ihany koa ny jerena hoe ampivondronana ny asan'ireo ilay mpiantsehatra reo arak'ilay voalaza teo hoe misy asa maromaro indraikentan'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'izany. Dia ny ao ny hoe ny fanaraha-maso, ao ny fanelanelanana amin'ny fifidianana, ao ihany koa ny fikirakirana reo moa le hoe ratsa mangaika zany ao anatin'iny, dia ao ihany koa le hoe fanabeazana ny olom-pirenena. Arindra zany reo mba ifanohy zany ao anatin'izany, satria raha vao misy anankiray amin'ireo zany atao hoe banga ao anatin'iny dia mahatsiaro hoe misy mandringa ihany ao anatin'izay ny fomba fiasa ao anatin'izay. Tsy hoe mandringa moa zany fa mba ahafahana manatsaratsara kokoa ilay tanjony ao anatin'izay. Ny fifidianana dia raha-mpanjakana fa ny fiarahamonim-pirenena dia manana andraikitra misy anjarany zany ao anatin'io izay napetraky ny fanjakana zany ao anatin'io. Ohatra raha andray fotsiny ao anatin'izay dia le hoe fametrahana an'izay le hoe fanabeazana ny olom-pirenena, minentana ny olom-pirenena hifidy ao anatin'izay. Eo ihany koa le hoe fanaraha-maso ny fifidianana mba ho angarahara ao anatin'izay. Eo ihany koa le hoe famahana ny olana ao anatin'izay. Ary koa arak'ilay voalazany teo dia hoe manana solitena ao anivon'ny rafitra na sy ny vaovao anatin'izay. Misy anjarany ireo fiarahamonim-pirenena ao anatin'izay, dia ireo zany hoe mitondra izay anjarany izay mety ho tandrify azy zany ao anatin'izay. Ary ny TNMF zany ao anatin'iny dia andrindrana izay le hoe ahoana ny fomba andrindrana an'izay, ahoana ny fomba ahafahana amin'izay hoe mba raha nisy atao hoe somary tsy dia nahazo lanja kokoa teo amin'ilay toerana anankiray dia ezahana ny ampitomboana amin'izay ahafahana manatsaratsara kokoa ao anatin'izay.